يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلندن نماناتن أرابا وانسكريتا panaraka tsy tapaka ny fahitalavitry ny TVM amin'ny izao maraina ny zoma izao. Raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam, efa roa herinandro sisa no higadona eo amintsika ny volana Ramadan. Volana be fahasoavana, volana manana ny maizy azy, higadona eo anatrehan'ny finoana Islam, eo anatrehan'ny mpino-panaraka azy, afaka roa herinandro insha Allah. Ka mangataka amin'ny Allah ho samitratra n'izany volana Ramadan isika rehetra. Manoloana an'izany indrindra mipetraka ny fanontaniana manao hoe fa maninona ary ny mpino Islam rehetra manerana an'izao tontolo izao no miomana fatratra amin'ny fitsenana sy ny fahatongavan'izany volana Ramadan izany, nefa amin'ny volana hafa dia tsy taitra akory izy ireo na tsy miraharaha akory izy ireo ny fahatongavan'ny volana hafa. Nefa mahagaga dia rehefa ho tonga volana Ramadan, ray herinandro, roa herinandro, telo herinandro, ray volana mialoha ny hatongavan'izany volana Ramadan zany, efa miomana fatratra izy ireo ka manao fandaharana, manentana ny olona eny amin'ny moské maro samihafa sy ny toerana izay misy azy ireo, dia tsy maintsy miresadresaka mahakasika ny fahatongavan'izany volana Ramadan, ary tokony hiomana ny mpino Islam rehetra amin'ny fitsenana an'izany. Zany no fanontaniana mipetraka amintsika tsirairay. Valiny dia tsotra raha lasa nambavy anatin'ny finoana Islam. Tompo Allah subhanahu wa ta'ala niteny ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim manao hoe rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru. Ary tomponao ry Muhammad sallallahu alaihi wasallam manamboatra ny zavatra rehetra izay tiany amboarina, ary ihany koa izy dia misafidy izay tiany amin'ireo zavatra izay namboarindreo. Ka raha ny sitsiny raha ohatra ka mpino Islam miomana amin'ny fahatongavan'izany volana Ramadan, satria tompo Allah ny safidy an'izany volana Ramadan nomeny voninahitra ary nofenony an'izany hasoavan'izany, ary feno ny hatsarana voarakitra ao anatin'izany volana Ramadan izany. Anome ohatra vitsivitsy atsika amin'ny fanamboarany Allah subhanahu wa ta'ala ny zavatra ary ny fisafidianana an'izany zavatra izany. Ohatra volana amin'izany, tompo Allah dia nanamboatra ny zanak'olombelona, ary ny zanak'olombelona namboariny dia maro nanomboka tamin'ny Adama alayhi salam mandraka ankehitriny, ary mbola misy aza aoriana kely ao mandra-pahataperan'izao tontolo izao, izany hoe amina miliara no isan'ny zanak'olombelona izay tonga teto ambony tany. Saingy manoloana an'ireo miliara izay voalazantsika ireo, dia ny safidy izy ao anatin'ireo zanak'olombelona ireo misy nataony mpaminany sy iraka ho tonga teto ambony tany, ary tao anatin'ireo mpaminany sy iraka ireo dia mbola ny safidy izy anankidimy tamin'izy ireo no tena nomeny voninahitra ambony indrindra, dia ireo no antsoina hoe ulul azm, ilay manamboninahitra indrindra amin'ireo mpaminany. Tsy iza ireo dimy ireo fa mpaminany Nuh alayhi salam sy Ibrahim alayhi salam, ary mpaminany Isa sy Musa ary Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ary mbola tao anatin'ireo dimy izay manamboninahitra sy tiany Allah ireo, mbola nitsongainy ihany koa roa tao anatin'izy ireo no tena nantsoina hoe Khalilan, zany hoe tena sakaiza akaiky ny Allah subhanahu wa ta'ala, dia tsy iza zany fa ipaminany Ibrahim sy ipaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ary zany nahatonga antsika rehefa manao sola dia manao ny at-tahiyatu isika hoe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, mandra-pahatongavan'izany faran'izany. Zany hoe ireo no Khalilan, ireo sakaizany Allah, tiany Allah indrindra.
ary mbola nitsongainy Allah ihany koa tao anatin'ireo khalilany ireo sakaizany nakiroa reo ny ray amin'izy ireo no tena tiany ary nataony mpaminany farany tonga teto ambony tany tsy iza izany fa impaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ary noho ny fitiavana ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallama dia nomeny nansoratany eo amin'ny varavaran'ny paradisa soratra lehibe izay misoratra manao hoe la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ary zay no nataony ny fanalahidiny izany paradisa izany dia ny fiteneninao la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah noho izany tao anatin'ireo zanak'olombelona maro ny safidiny ireo mpaminany safidiny ireo mendrika indrindra ary ny safidiny sakaizany nakiroa ary mbola ny safidiny ray amin'izy ireo ny tena tiany dia impaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tahaka an'izany ihany koa tompo Allah rehefa izy nanamboatra ny andro maro ny andro izay namboariny miisa 7 izy ireo saingy ao anatin'izany 7 zany dia tsongainy manokana ny andro zoma ary nataony fety ho antsika mpiny islam ary tamin'ny andro zoma ihany koa nanamboarany an Adam alayhi salam sy nampidirany azy tao amin'ny paradisa ary mbola namohany azy tao amin'ny paradisa ary nampidinany azy tetỳ ambony tany ary tsy mitsangana ny fiafaran'izao tontolo zao raha tsy tonga ny andro zoma ary tsy misokatra io varavaran'ny paradisa io raha tsy andro zoma no idirany ireo mpiny islam ao anatin'izany paradisa zany ka nanamboatra ny andro izy dia ny andro zoma no safidiny ary nataony mendrika indrindra amin'ireo andro rehetra ireo ary rehefa tompo Allah subhanahu wa ta'ala ihany koa nandefa anireo boky masina izay misy 4 tetỳ ambony tany tao ny Taurat tao ny Zabur tao ny Evanjily dia no safidy kosa izy tamin'ireo 4 reo dia ny boky masina al-Qur'an al-Karim no tena tiany amin'ireo boky rehetra reo ary rehefa nandefa lalàna izy tetỳ ambony tany misy lalànan'ireo Yahody misy lalànan'ireo Nasara fa ny lalànan'ny Islam no tena mendrika sy mendrika ary azo arahana manerana an'izao tontolo izao ary tompo Allah subhanahu wa ta'ala ihany koa rehefa nanamboatra anireo anjely izay miisa maro any an-danitra etỳ ambony tany toerana rehetra dia misy ireo anjely dia tao anatin'ireo anjely maro ireo dia safidy izy iray amin'izy ireo dia ny Jibril alayhi salam no safidiny Allah tiany Allah nampitondrany ny afatra mandeha amin'ireo mpaminany ary zay no antsoina hoe aminul wahyu na tompon'andraikitra fitondranany zany wahyu ety ambony tany zany ary tompo Allah subhanahu wa ta'ala ihany koa nanamboatra ny alina tao anatin'ny alina maro maneran-tany ty dia ny alina anankiray tiany indrindra dia ny Laylatul Qadr nataony alina nampidinany Qur'an al-Karim ary alina andaharany ny lahatra rehetra eto ambony tany ary alina izay famezivezeny ireo anjely ety ambony tany zany alina zany ka namboariny Allah zany zavatra rehetra zany dia tiany misy amin'izy ireo tiany sy ny safidiny omena voninahitra tsy omena tsiny raha ohatra ka androany atsika isafidy ny volana Ramadan tompo Allah nomeny voninahitra fenony asoavana ary nomeny an'ireo karazana hatsarana rehetra ao anatin'izany volana Ramadan izany zany indrindra na tonga ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam rehefa tonga ny volana Ramadan tahaka zao dia niteny izy amin'ireo mpanarady azy manao hoe kad atakum shahru Ramadan shahru mubarakun efa tonga eo anatrenareo izy ny volana Ramadan izay volana feno fahasoavana izany volana Ramadan tonga eo anatrenareo zany ka tsy omentsiny raha ohatra ka mbola 2 volana 2 volana 2 herinandro efa miomana fatratra ireo mpiny islam satria hanatateraka ny fifehezana ary handray ilay volana masina volana manana maizy azy lehibe manan-kaja feno fahasoavana izany tsy omentsiny izy ireo raha miomana amin'ny fahatongavana zany volana Ramadan ary mbola safidiny Allah ao anatin'ny volana Ramadan no nandidiny ny fifehezana ny fanompona na ilay andro faha-4 amin'ny finoana islam dia ny fifehezana izany satria ny finoana islam voatsangana tamin'ny alalan'ny zavatra anankidimy dia ny ray faha-4 amin'izy ireo dia ny fifehezana mandritra n'izany volana Ramadan izany ka raha ny sitsiny raha ohatra ka ireo mpiny islamo manatanteraka an'izany fifehezana amin'ny volana Ramadan satria raha lasa nabavy anatin'ny finoana islam ny antony nandidiny Allah subhanahu wa ta'ala an'izany Ramadan zany satria tsika zanak'olombelona dia namboarina amin'ny matiera anankiroa ny matiera voalohany dia namboarina tsika na ny vatatenantsika izao namboarina tamin'ny fotaka tamin'ny tany
ka izany mahatonga ny vatantsika zay namboarina tamin'ny tany tsy ho velona tsy ho voky raha tsy mihinana sakafo avy amin'izany tany izany ihany koa. Ireny vary, katsaka, vomanga, ny mangahazo, ny zavatra rehetrarehetra zay hoanitsika reny dia avy amin'izany tany izany satria tsika namboarina tamin'ny tany ary tsy maintsy vokatra avy amin'ny tany no mahavelona antsika sy mahavoky antsika. Ary zany ihany koa mahatonga antsika rehefa maty dia tsy maintsy averina any amin'ny tany satria tenen'i Allah subhanahu wa ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tamin'ny tany io nanamboaranay ianareo ary amin'io ihany koa no amerenanay ianareo ary mbola amin'ny tany io ihany koa no amohanay ianareo amin'ny andro fitsarana dia hivoaka ao anatin'izany tany zany. Izany hoe ny vatan'olombelona namboarina tamin'ny tany ary tsy ho voky izy raha tsy vokatra avy amin'ny tany ary rehefa maty izy dia miverina any amin'ny tany ny vatany. Fa ny matiera faharoa namboarana ny zanak'olombelona kosa dia ny fanahy. Io fanahy io kosa tsy avy amin'ny tany fa avy any an-danitra avy amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ka ny fanahintsika izay avy any ambony avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala zany ihany koa dia tsy ho voky izany fanahy zany raha tsy omena sakafo avy any an-danitra avy amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Zany nahatonga antsika mieno anireny fampatsahivana mahakasika ny Allah, fananarana mahakasika ny Allah subhanahu wa ta'ala reny ary reny no antsontsika hoe sakafom-panahy amin'izay fotoan'izay mba hahafahantsika ihany koa mamme tsodrano sy mamme sakafo an'izany fanahy zany. Zay mahatonga antsika rehefa matetika miaino an'ireny fampatsahivana reny dia voky tsara ny fanahintsika ka hanika na dia tsy voky aza ny vatantsika fa ny fanahintsika milamina dia ho tony ianao miaina eto ambony tany. Ka nataony Allah ihany koa subhanahu wa ta'ala ihany koa ny volany taona anankiray miisa 12 ny volana ao ka mandritra ndraiky 12 volana atsika mamme fahafampo ny vatantsika zay namboarina tamin'ny tany nomena sakafo atsika, misotro atsika, manao firaisana amin'ny vadintsika, manao zay rehetrarehetra zay ataontsika mandritra n'izany raiky 12 volana izany. Saingy no sakanany Allah kosa ao anatin'ny ray volana fotsiny dia ny volana Ramadan no anomezantsika sy ampiakarantsika ambony ny voninahitry ny fanahy ka norarany Allah ny fisakafoanana amin'ny atoandro sy ny fisotroana mba hampiena ny filambatana ary hampiakatra voninahitry n'izany fanahy zany amin'ny alalan'ny fifehezana, amin'ny alalan'ny fifadikanana zay ataontsika mandritra ny volana Ramadan. Ka raha jerevana zany volana Ramadan dia hita fa io no fanomezana an'izany fanahy sakafom-panahy zany ary famahana na misarja an'izany fanahy zany hoentintsika miaina mandritra ny raiky 12 volana aorin'ny volana Ramadan tapitra ny raiky 12 volana miverina indray tsika mamme an'izany sakafom-panahy zany isan-taona nalefany Allah subhanahu wa ta'ala. Ka raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam ny volana Ramadan manamboninahitra manana maizy azy ary ihany koa fanomezana sakafo an'izany fanahy zany. Ho avy izao ny volana Ramadan ka tsara tsika miomana ara-panahy, ara-materialy, ara-tsaina ny rehetrarehetra dia iomanitsika. Raha ohatra ka misy vola kely ianao na misy kajikajy kely ianao dia iny no entinao amin'ny volana Ramadan hanampinao ny olona sahirana, iantsonao olona miara-misakafo aminao, hanaovana zavatra zay mahafinaritra anao sy ny fianakavianao amin'izany volana Ramadan izany. Zay no tanjontsika ary rehefa tonga ny volana Ramadan dia tokony hianatra tsika ireo ahkam lalàna mameno fifehezana, inona mety amin'ny Ramadan, inona tsy mety, ahoana manapaka ny fifehezana, inona tsy manapaka ny fifehezana, inona ny tokony atao, inona tsy tokony atao, inona ny zavatra zay voarara mandritra n'izany volana Ramadan. Ianarana avokoa izany ary tokony anatona manam-pahaizana anao hianatra an'izany rehetrarehetra izany. Farany raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam mialohan'ny hidiranao amin'ny volana Ramadan dia tsara anao ny mibebaka eo anatreny Allah subhanahu wa ta'ala satria ny fibebana eo anatreny Allah subhanahu wa ta'ala dia azahoanao valisoa lehibe eo anatreny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Any ka hiditra ny volana Ramadan madio ny takelaka mirakitra ny asasoa sy ny asaratsy zay vitanao. Voafafa avokoa ny asaratsy taverany asasoa ary ampinao zany mandritra ny volana Ramadan ho feno ka azo antoka ny fidirantsika amin'ny paradisa amin'izay fotoana zay. Zay ngamba no fampatsahivana nentintsika amin'ity androany ity. Isorako anao nanaraka an'izany hatrany am-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao. Itenako dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny zoma herinan'ito izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله